Fanaovatsy ny mpiara-miasa eo amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny ala an-daniny ary ny birao maleotena misahana amin'ny ady amin'ny kolikoly ankilany no nitanterahana tetsy Tsavola tamin'ity andro androany ity. Ny fanamafisana ny ady atao amin'ny kolikoly eo amin'ireo rafitra rehetra mikirakira ny harena voajanahary no votoatin'izany fiara-miasa izany. Fiara-miasa vaovao no apetraka manombo izao amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny ala an-daniny ary ny birao maleotena misahana ny ady amin'ny kolikoly sy ny Bionko ankilany izay nomarena tamin'ny lanonana fanaovan-tsiny tanterahina androany maraina teny Tsavola. Ny fanamafisana ny ady amin'ny kolikoly eo anivon'ireo rafitra rehetra mikirakira ny harena voajanahary indrindra ny azo sarobidy no voafaritra ao anatin'izany fifanarahana izany. Ny tanjona dia ny ahafahana manidy ireo tambazotra izay mety ho tafiditry ny kolikoly ao amin'ny sehatry ny fikirakirana ny harena voajanahary. Fotsika fa tsy maintsy ahita vokatsika atoato amin'ny zavatra ataontsika amin'ny fanatanterahana ity na eo amin'ny fampiarana ny lalàna azy izany hoe fanenjehana ny olona izay manao an'izany trafika izany na amin'ny fiarovana ihany koa satria matetika izany tena hoe fiarovana koa tena isan'ny zava-dehibe amin'ny asa izay ekonomika ihany koa fiarovana izany hoe fametrahantsika n'ilay voalaza teo hoe dispositif rehetrarehetra mba isakana tsisy izany fanondranana tsokosoko ohatra na findradrahana atsiaran-dalàna ny arem-pirenentsika. Ho an'ny ministry ny tontolo iainana kosa dia isahana sehatra maro ity fanarahana atao sy ny androany ity. Ny tanjona ho izy dia ny ametrahana ny fanjakana tsara tantana eo amin'izay sehatra ny harena voajanahary izay. Raha ataontsika ne ny arem-pirenena misy eto amintsika ka misy ny antsoina hoe gestion rationnelle ny zany hoe fitantanana tsara tantana fitondrana tsara tantana ny arena voajanahary eto amintsika dia inoko fa nofinofo zany fahantrana zany ka izay zany mahatonga anay mametraka hiaro n'izany harena voajanahary zany ary araka iarahantsika malala moa fa ao amin'ny point 5 ny plan national développement dia mametraka tsara an'izay hoe gestion rationnelle de capital naturel moa ny filazana anazy ao amin'ny PND fa ny anay zany am garantir an'izay bonne gestion et bonne gouvernance des ressources naturelles zay tsy niandranena fotsiny zany le izy fa na ny système de gestion au niveau ny ministère sy au niveau ny organisme rattaché aza dia mbola touché amin'io convention io le resaka passation de marché rehetrarehetra any amin'ny organisme rattaché rehetra. Marina fa ao anatin'ny famolavolana tanteraka ny paikady nasionaly entina miady amin'ny kolikoly ankehitriny ny Bionko. Paikady izay heverina hivoaka mialohan'ny faran'ity taona ity ary ampiarina manomboka ny taona 2020 sy 2020.